Fanomerabantsika tsirairay tonga eto amin'ny fandraisana mofinaina isika amin'ity alakamisy ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola manome zavatsoa antsika tsirairay avy hatrany izy. Landirantsika mofinaina an'io dia vavaka isika. Itomban'Andriamanitra eo mankasitraka anao izay amin'ny hafahanay mbola miantso anao amin'izao marina izao. Misaotra anao ihany koa manaiky hamangy ny isa-tokantrano tsirairay avy eto an'io ary misaotra ny amin'ny zavatsoa izay omenao anay an'io. Tompo miasa amin'ny fiainanay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Teny mofinainantsika androany dia manao hoe mendrika teo amin'ny fiainana andavanandro. Alaina amin'ny tonokiran'i Solomona toko 5:9-10 manao hoe mamy dia mamy ny vavany, eny mahatehoty avokoa izy. Amen. Dia ny fiainan'i Kristy teto an-tany tsy mba nohay maivanivainy ny adidy madinika sy tsotra indrindra izany lavorava avokoa izay rehetra nataony. Mangataha fanampiana aminy dia omena anao ny hery hanatotosanao ny adidinao isanandro amin'ny fomba tsara sy mendrika toy izay ataon'ny olona mikasika ny satroboninahitry ny fiainana mandrakizay. Ny fihalehibiazan'ny fiainan'i Kristy ny tena halalantsika ary resahantsika n'ireo zava-dehibe sy misongadina nataony ary eo fagagana vita ny fomba nitenenan'ny ranomasina ny samboaravoara mba ho tony ny nampaharatany jamba sy nampaladianany marenina ary ny nanganany maty ihany koa. Kanefa ny fifantohany tamin'ireo zava-madinika dia porofo lehibe kokoa aza maneho ny fihalehibiazany. Eny hoy ny Jesosy miteny amin'ny Marty rehefa niangavy azy aniraka ny rahavaviny hanampy amin'ny raharaha fanompoana ny rahavehivavy dia hoy izy hoe Marta, Marta, maro ahina izay maro erehany ianao izy nefa zavatra iray eloha ihany no ilaina, fa marino efa nividy ny anjara tsara izay tsy mba halaina aminy. Eny hoe ny teny nataony tamin'ireo renim-pianakaviana sasatra izay mitady nitondra ny zanany mba ho dahiny. Tsy tian'ireo mpianatra ho voahelingelin'ny tompony ka norohanin'ireo renim-pianakavian'ireo, nefa ho Jesu Kristy hoe avy alao ny zaza anatinà ary aza rarana fa anto azy ny fanjakan'Andriamanitra. Mitsotra an'ireny zaza ireny Jesosy no sady nitahy azy ary raha nampahafantarina antsika ny hoavin'ireny zaza ireny dia ho hitantsika ireny nampatsiahy azy ireo ny zava-niseho tamin'io andro io ary namerina tamin'ny teny feno fitiavana izay nataon'ny mpamonjy azy. Ilay Jesosy nanao an'izany ihany manko no mpamonjy anao, izy ihany no mpamonjy antsika. Fa Kristy ilay manana toetra tsara mihoatra lavitra noho ny an'ny olona tsara indrindra. Izy ilay nambaran'i Solomona manao hoe notsongaina tamin'ny alinalina, eny mahatehoty. Ilay mpanavitra nandateny izy fonony efa niasa teto an-tany ary izy vavolombelona hita maso fa marina sy tsara ny lalàn'Andriamanitra. Izay tsy takatry ny maso jerena dia takany, izay tsy vitany aina ho bataina dia vitany, ary izay tsy tratrantsika olombelona ho tratrarina izy kosa no mahatratra azy. Aoka ne Kristy no handrekinany fontsika ka hitombo fanantenana mandrakariva isika satria izy no mahefa ny zavatra rehetra. Amen. Tompon'Andriamanitra eo mbola misaotra anao izay amin'izany teninao izany, ampitombo ao anatinay ny finoana anao mba hahafahanay mahavita zavatra mihoatra lavitra noho ny eritreretinay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Yeah.